Lafomba vaovao tanteraka kosa indray manam-pikasana ny andray anjara amin'ny fanarenana ny sehatra ara-toekarena eto amin'ny firenena ny Madagasikara misandratra misy ny sosikevitra izay hoentin'izy ireo ary isan'ny nambarany moa fa tsy hitsanga menatra Madagasikara raha toa ka arahina io sosikevitra io. Manan-karena Madagasikara na ara-bonjanahary na arak'olona. Resy lahatra arak'izany ny Madagasikara misandratra na ny émergence de Madagascar. Fa tokony hotrandrahana zany mba hanarenana ny sehatra ara-toekarena ampandrosoana ny firenena. Mieritreritra nisy hitondra rivo-baovao tokoa ny Madagasikara misandratra eo amin'izany fampandrosoana ny firenena izany. Miaraka amin'ny fanohana nisy tranobe mivarotra iraisam-pirenena Amerikanina na ny AICC sy ny fédération iraisam-pirenena nisy asa vaventy sinoa na ny FMIC. Programme économique izy io zany hoe miala avy amin'ny vahoaka zay programme mifanaraka amin'ny fotony amin'ny filan'ny vahoaka tokoa. Io programme économique io dia omena amin'ny fitondram-panjakana mba ho laniny ho ataony politika mpanjakana ary avoaka koa ho lalam-panjakana. Amin'izay fotoana izay koa zany tsika dia ametraka zay fomba fanao anivelany zany zay nahitany izy ireo vokatsoa ihany koa dia ny ampiasana ny stratégie de croissance accélérée izay mifototra izay mamorona tontolo anankiray zay azo atao hoe azo antoka sy ahafahany manara-penitra sy azo antoka ary azo itokisana zay ahafahany mpandraharaha rehetra zay isotomana antsika malagasy mpandraharaha malagasy ary isotomana antsika mba isotomantsika ihany koa ny vahiny mba ampiasa ny vola eto Madagasikara. Araka ny hevitry nisy Madagasikara misandratra dia afaka milahatra amin'ireo firenena vaovao vao misandratra toa nisy Chine, Corée na Taïwan ihany koa i Madagasikara rehefa totosa soamantsara ity hivinana fandarana azy ity. Nivory tetsy 67 hectara avokoa ireo avaram-pianarana manerana nosy mpikambana amin'ny Madagasikara misandratra na hafanana melabelatra ity hivinana asa fampandrosoana ity.